Bonjour, 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 bonjour à tous. Dia faly miarabantsika rehetra indray a Heureux, faly happy, joyeux. finaritra joyful, Amen. amen Plein d'excitation feno fientanentanana pour servir Jésus. mba hanompo in an serving Jesosy. Jesus. Quel est le plan que vous avez? Inona ny drafitra anananareo? Quel est le plan qu'il y a dans notre cœur? Inona ny drafitra anananareo anatin'ny fonareo a? C'est de servir le Seigneur Jésus de tout notre Raha tsy hoe hanompo an Jesosy Serve amin'ny fotsika Jesus with all manontolo. our hearts. Amen. Nous Amen. sommes excités de savoir ce qui est devant nous. Tena mietanetantsika mahalala ny zavatra eo anoloantsika Le Seigneur veut bien nous établir ary tia ny tompo ampiorenina tsara isika afin que nous comprenions son plan merveilleux pour mba hatakaratsika ny drafiny izay mahafinaritra ho antsika nous, pour l'Église entière. ho antsika ro an'ny fiangonana manontolo. Voilà pourquoi nous sommes là. Izany no antony mahatonga antsika eto S'attendre de la part du Seigneur hiandry avy amin'ny tompo From the Lord, une parole, teny word, un encouragement, un fampaherezana enseignement fampianarana pour bien nous préparer pour l'avenir. mba ahafahantsika miomana ny amin'ny ho avy. Pour bien nous préparer, je dis, pour l'avenir. Averika any hoe mba ahafahantsika miomana ho amin'ny ho avy. Si nous sommes trop confortables, Raha ohatra ka miadana loatra isika nous n'avons pas l'importance d'être affermis ka tsy tsapantsika mahazava-dehibe an'izany hoe miorina tsara izany dans le flot de l'action. tafiditra tsara ao anatin'ny fikoriana ny hetsika rehetra misy S'assurer que nous sommes en train de servir ary raha tsy mahazo antoka isika fa manompo an Jesosy marina ce qui pourra nous arriver. dia inona ny zavatra mety hitranga amintsika. Très important dans ces derniers temps. Fa zava-dehibe loatra amin'izao vaninandro faran'izao a De nous libérer des choses qui n'ont aucune valeur pour ny ahafahantsika ho afaka amin'ireo zavatra tsy manana tombam-bidy ao anatrehan'ny tompo a et de donner notre temps pour son service. ka nolotra ny fotoanantsika rehetra ho an'ny fanompoana azy. time for his service. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Tompo any hanampy antsika hatakarantsika Les quelques années qui nous restent ny amin'ireo taona sisa iainantsika peuvent déterminer beaucoup de choses izay hamaritra zavatra maro dans l'éternité. ho amin'ny mandrakizay. Amen. Amen. Donc, soyons éveillés Ka noho izany aoka isika hifoha et que un enseignement ka aoka anie ny fampianarana ne prend pas simplement avec un peu plus de connaissances. tsy ho tonga fanampim-pahalalana ho antsika fotsiny Que cela nous challenge et nous met au défi. fa aoka anie izany tena hanotsokotsina antsika sy hametraka fanamby eo anoloantsika manoloana ny fanompoana ny tompo. Amen. Pour Jésus. Miasa ho an'i Jesosy. Votre voisin, à l'œuvre pour le Teneny eo akaikinao hoe miasa ho an'ny tompo isika hoe. Votre voisin ne vous a rien dit. Tsy ny tenin'inonanao ve ny olona teo akaikinao? Il y a un problème. Mety misy olana zany. Mais bon. Alors nous allons continuer encore et encore et encore So we get sur la sainte doctrine de Jésus-Christ. Dia mbola hitohy hatrantsika ny amin'ny fampianarana tsy misy kilema izay an'i Jesosy Ce Kristy. matin, nous allons parler sur l'incarnation de Dia Jésus. resakitsika amin'ity maraintsika ny fahatongavan'i Jesosy ho nofo. Peut-être qu'on ne réalise pas Mety l'importance, tsy azontsika tsaina marina angamba mba zava-dehibe an'izany a, mais c'est très important kanefa zava-dehibe loatra que nous soyons bien clairs raha mazava amintsika izany a, parce que juste en passant, satria araharotoko kely ao anatin'izany. ce genre de doctrine Tanareo ny karazana fampianarana toy izany a attaqué dans les derniers jours no voatafika indrindra amin'izao vaninandro faran'izao confronted in the last days. pour dévaloriser Jésus. mba hanao tsinitsinina ny Jesosy na hanena ny tombam-bidy hananan'i Jesosy. Et pour emmener des chrétiens à voir Ary Jésus hitarika an'ireo kristianina hijery an'i Jesosy a non pas à la manière qu'il est et que Dieu veut. tsy amin'ilay mahizy azy marina na amin'ilay fomba tian'Andriamanitra ahitantsika azy marina. Et donc l'incarnation de Jésus. Noho izany ny fahatongavan'i Jesosy ho nofo. Nous ouvrons notre Bible. Sokafantsika ny baibolitsika ao amin'ny filazantsarany Jaona Chapitre 1er. toko voalohany. Chapter 1.
L'incarnation, c'est un peu comme la ity hoe fahatongavan'i jesosy ho nofo ty a dia tahaka ny trinité ihany c'est un mystère. zany hoe zava-miafina le izy C'est un mystère zava-miafina et en même temps, c'est un miracle. kanefa miaraka amin'izany dia fahagagana ihany koa Que peut-être notre intelligence ne comprend pas trop, izay mety tsy ho takatry ny fahalalantsika loatra Don't understand really well. mais en même temps, c'est un miracle. fa nefa miaraka amin'izany a tena fahagagana io Regardez l'évangile de Jean, au chapitre 1er, zareo ny filazantsara ny jaona toko voalohany et nous allons être très attentifs dia hifantoka Very tsara attentive this isika morning. au commencement. tamin'ny voalohany Était la parole, et la parole était avec Dieu. tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra La parole était avec Dieu, ny teny ozy izy dia tao amin'Andriamanitra et la parole était Dieu. ary ny teny dia Andriamanitra La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. tao amin'Andriamanitra ny teny a ary ny teny dia Andriamanitra Elle était au commencement avec Dieu. izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany Je crois que l'apôtre Jean veut nous emmener à saisir quelque chose de très profond. noho izany tian'ny apôstôly jaona zany tsika atakatra zavatra tena lalina Very deep. La parole était Dieu, et elle était avec Dieu, elle était au commencement avec Dieu. tamin'ny voalohany ozy izy ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Et nous Andriamanitra comprenons très bien que quand l'apôtre Jean parle de la ary parole, azontsika tsara fa rehefa miresaka ny hoe teny io ny apôstôly jaona cette parole est Jésus. dia mazava ho azy fa io teny io dia Jesosy Kristy izy tenany Donc Jésus était au commencement avec Dieu. noho izany tamin'ny voalohany Jesosy dia efa tao amin'Andriamanitra Jésus était Dieu. ary Jesosy dia Andriamanitra Toutes choses ont été faites par elle. All Chaque fois things que vous voyez elle, vous mettez Jésus. izy ny naharina ny zavatra rehetra isaky ny mahita ny hoe izy io ianareo dia soloe Jesosy Toutes choses ont été faites par Jésus et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jesosy ny naharina ny zavatra rehetra raha tsy Jesosy dia tsy nisy naharina zao zavatra arehetra zao na dia ray aza Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. izy no nisy mpiainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray Il azy y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, Jean-Baptiste. nisy lehilahy ny ran'Andriamanitra jaona no anarany jaona mpanao batisa zany Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, izy tonga ho vavolombelona anambara ny mazava afin que tous croient par lui. mba hinon'ny olona rehetra noho ny Il teniny n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à tsy la izy lumière. anefa no ilay mazava fa tonga ho vavolombelona anambara ny mazava ihany Et izy quand Jean-Baptiste parle de la lumière, c'est encore une fois Jésus. ary rehefa miresaka ny mazava io jaona mpanao batisa dia mbola miresaka ny amin'ny Jesosy ihany Alors, izy cette lumière izany io fahazavana io a This light était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire. andininy fasivy tao ny tena mazava izay mazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. dia eo amin'izao tontolo izao izy ary izy ny nanaovana izao tontolo izao nefa izao tontolo izao tsy nandray Elle azy est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany Nous qui croyons, qui avons cru en Jésus dans son sacrifice. zany hoe io resahana io a dia isika izay nino an' Jesosy a nino ny sorona vitany Et qui ont obtenu le pardon de nos péchés. isika izay nandray a ny famelana ny amin'ny otantsika On mentionne souvent le pardon de nos péchés. azany no antony nanononana matetika ny famelana ny fahotantsika Parce que c'était le problème
qui nous séparait de Dieu. satria izay no olana nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra. Et il fallait que nous soyons réconciliés avec Dieu. Dia nila niavana tamin'Andriamanitra aloha isika. L'évangile ne peut pas exclure le pardon de Ny nos filazantsara zany dia tsy tokony hafa misaraka amin'ny famelana ny péchés. otatsika. Ne peut pas exclure la repentance de nos péchés. Ny filazantsara dia tsy manaisotra antsika amin'ny tokony hibebahantsika amin'ny otatsika. Il faut qu'il y ait la repentance de nos péchés Fa tokony hisy an'izay fibebahantsika amin'ny otatsika et izay. le pardon de nos péchés Sy ny famelana ny otatsika dans notre foi en Jésus ao amin'ny finoantsika an' Jesosy pour devenir un enfant de Dieu. ahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Il n'y a pas aucun autre moyen Tsy de misy devenir fomba un hafa enfant de Dieu. ahafahantsika ho tonga zanak'Andriamanitra. C'est bien clair? Mazava zay a? It's clear. Ok, c'est juste en passant. Nararotina Le fotsiny zay a. pardon des péchés, c'est quelque chose qui fait partie de l'évangile. Satria mantsy ny famelana ny fahotana dia tafiditra ao anatin'ny filazantsara. Ok. Alors, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dia ireo izay tsy nateraka ny ra na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraka Andriamanitra. Et le verset 14. Dia ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Et la parole a été faite chair. Ary ny teny dia tonga nofo. La parole. Ny teny Jésus, Jesosy izy tenany Dieu, Andriamanitra a été faite chair. dia tonga nofo. Was made flesh. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia ny voninahitra mendrika ho an'la tokana avy tamin'iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. L'incarnation de Jésus Ny fahatongavan'i Jesosy ho nofo a Jesus est la doctrine centrale de la chrétienté. no ivon'ny fotom-pampianarana point of the makristianina. doctrine of Christ, of De la Christianity. chrétienté. La doctrine centrale de la No chrétienté. ivom-potom-pampianaran'ny makristianina zany. Que Dieu, Fa Andriamanitra, le Fils de Dieu, ilay zanak'Andriamanitra a pris la forme d'un homme. dia naka ny endriky ny olombelona. La parole a été faite chair Ary ny teny dia tonga nofo et elle a habité parmi nous. ka nonona tamintsika. Donc il faut saisir, comprendre que c'est la doctrine centrale de la chrétienté. Noho izany mila azontsika tsara mihitsy zany fa io no ivom-potom-pampianaran'ny makristianina. Quand Dieu, le Fils, a pris la forme humaine, Andriamanitra ilay zanakalahy dia naka il endrika olombelona. est devenu un homme. Tonga olombelona izy zany. Dieu s'est fait homme. Naka ny endrika olombelona Andriamanitra. Man. Ça a été sa décision, sa prérogative Ary fanapahan-keviny azy rery manokana izany. d'envoyer son Fils Ny aniraka ny zanany lahy pour nous sauver de nos péchés. mba hamonjy antsika amin'ny fahotantsika. Donc Dieu Noho izany Andriamanitra s'est fait homme. dia naka ny endrika olombelona izy. He came Et man. il est devenu un homme dans la Ka noho personne izany de tonga Jésus. izy ary naka ny endrika olona izy tamin'ny alalan'ny tenan'i Jesosy Et Kristy il a marché sur la terre comme un homme. ary nandeha sy niaina tetỳ ambony tany toy ny olombelona mihitsy izy. Mais cela ne veut pas dire qu'il a enlevé sa divinité. Tsy midika anefa izany hoe niala teo aminy zany mahandriamanitra azy. Jésus, homme, reste Fa de Dieu. Jesosy ilay olombelona iny dia mitoetra ho Andriamanitra En hatrany. devenant un homme, il n'a pas perdu sa divinité. Raha tonga olombelona zany izy dia tsy hoe very teo aminy akory mahandriamanitra azy. Azonareo a? Il n'a pas perdu sa divinité en devenant un homme. Tsy very teo aminy zany mahandriamanitra azy raha tonga olombelona Donc, izy. en d'autres mots, il est 100% divinité et 100% humanité. Raha atao amin'ny teny hafa zany dia 100% izy Andriamanitra ary 100% izy olombelona. Il est 100% Dieu et il est 100% homme. 100% izy a Andriamanitra ary 100% izy olombelona. Pourquoi c'est un mystère? Azany mahatonga zany zavatra no zava-miafina. Mais dans notre cœur, Fa ao am-pontsika kosa
par la conversion. amin'ny alalan'ny fiovampo Nous savons que c'est une réalité. dia fantatsika fa zava-marina izany. C'est l'Esprit de Dieu qui témoigne cela à notre cœur. Ny fanan'Andriamanitra no mijoro vavolombelona an'izany ao anatin'ny Et c'est fotsika, cette doctrine-là ary zany fampianarana zany qui va être attaquée pour détourner le peuple de Dieu. no tafiana mba hanodonana ny sain'ny vahoaka an'Andriamanitra, Et que l'ennemi va utiliser izay ampiasain'ny fahavalo pour mettre un voile devant ceux qui ne connaissent pas Jésus. mba hametrahana fisalobonana eo amin'ireo olona izay tsy mahafantatra an'i Jesosy. Et l'ennemi va se servir de l'intelligence de l'homme Ary ampiasa ny faharanitana tsaina sy ny fahalalàn'olombelona ny fahavalo pour repousser la vérité que Jésus est 100% humain et 100% divin. mba handavana fa sady zato isanjato olombelona Jesosy no zato isanjato Andriamanitra. C'est pourquoi c'est la doctrine centrale. Ary zany mahatonga ny ivim-potom-pampianarana. Et que nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas, comment dire, budge, Dévier. pas dévier, mais... Non, on ne peut pas bouger. Izay tsy tokony hozongozona antsika kristianina zany e. Ça, c'est clair? Mila mazava amintsika, Clair dans notre cœur? mazava ao anatin'ny fotsika isika, Pas de compromis. tsy misy marimary tiraisana, Il n'y a pas une histoire de 95%, de 5%. Non, il n'y a pas tout ça. tsy misy idirana hoe 5 isanjato zao na 5 isanjato zao, Not at all. 100% divin, 100% fa humain. zato isanjato Andriamanitra izy ary zato isanjato olombelona. Araverika any a, Son humanité n'a pas enlevé fa ny sa- maha olombelona azy dia tsy nanaisitra velivelo mahandriamanitra Et azy. il est fils de Dieu et il est fils de l'homme. Ary zanak'Andriamanitra izy no zanak'olona. Comprends? Azonareo a, Fils de Dieu, fils de l'homme. zanak'Andriamanitra fa zanak'olona koa. Le fils de l'homme apparu The son pour of ôter les Fa péchés indro ny zanak'olona ozy izay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. C'est pourquoi Dieu, se faisant homme, a Ary zany no antony sehonin'ilay Andriamanitra naka ny endrik'olona pour venir ôter les péchés du mba monde, hanaisitra ny fahotany zao tontolo zao. prendre notre place Isolo ny toerantsika et nous sauver. mba hamonjy atsika. D'accord? Ao a. Amen. Et on ne doit pas bouger Ary là-dessus. tsy mila miozongozona eo amin'izany isika. C'est quelque chose qui doit être très très clair pour nous. Fa misy zavatra tena mila mazava tsara amintsika. Ésaïe chapitre 7. Isaia toko Isaiah fafito. chapter 7. Chapitre 7, verset 14. Dia ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Donc nous sommes en train de lire quelque chose qui a été parlé de la part du prophète Ésaïe des centaines d'années avant l'arrivée de Jésus. Ka noho izany a mamaky zavatra anankiray tsika izay nitenenin'ny mpaminany Isaia anjato ny taona maro a mialohan'ny nahatongavan'i Jesosy. C'est pourquoi le Seigneur lui-même nous donnera un signe. Ary noho izany dia ny tompo no hanome famantarana ho anareo, Voici la Vierge indro hanananaka ny Virjina. deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Hanananaka ny Virjina ka hiteraka zazalahy, Qui donnera le nom d'Emmanuel. ary ny anarany ataony hoe Immanuela. Et Emmanuel veut dire Dieu avec. Ary ny dikany hoe Immanuela dia Andriamanitra amintsika. Donc en d'autres mots, quand cet enfant qui va Raha naître, atao amin'ny teny hafa zany dia io zazalahy izay ho teraka io a, c'est Dieu avec nous. dia Andriamanitra miaraka amintsika. C'est pourquoi le prophète dit que son nom sera Emmanuel, Dieu avec nous. Zany nahatonga ny mpaminany laza hoe ny anarany dia atao Immanuela, zany hoe Andriamanitra miaraka Pas un amintsika. prophète né dans le monde comme ça, Izy io zany tsy hoe mpaminany teraka fotsiny teny amin'izao tontolo zao a, olombelona tsotra, mais Dieu avec nous. fa Andriamanitra miaraka amintsika izy. Dans le chapitre 9, Ao amin'ny toko fasivy a, le verset 5. dia ny andininy Verse fadimy. 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Fa zaza no teraka ao atsika, zazalahy no omena atsika. Et la domination reposera sur son épaule. Ary ny fanapahana dia eo antsorony. On l'appellera admirable,
conseiller, Dieu puissant. Ary ny anarany atao hoe mahagaga mpanolo-tsaina Andriamanitra mahery. Le fils, cet enfant qui va naître, Zany hoe ilay zazalahy ho teraka io a, il sera appelé Dieu puissant. dia antsoina hoe Andriamanitra mahery ozy izy. Un enfant né d'une femme, Zaza zay atera-behivavy comme tous les enfants du monde. tahaka ny zaza rehetra manerana an'izao tontolo izao. Lui, il sera appelé Dieu puissant. Fa izy kosa dia antsoina hoe Andriamanitra mahery. And Il Isaiah sera says, appelé Dieu avec nous. Fa ozy izy mimpaminany Isaia hoe Andriamanitra miaraka amintsika Et il izy. confirme la divinité de cet Ary enfant hamarininy ny maha-Andriamanitra ny io zaza io en l'appelant Dieu amin'ny puissant. fiantsony azy fa Andriamanitra mahery izy. Alors que l'on appelle conseiller, admirable, Zany hoe akoatra ny fiantsony azy hoe mahagaga mpanolo-tsaina sy ny sisa, mais Dieu puissant. fa Andriamanitra mahery izy. Amen. Izany Andriamanitra C'est fait chair. dia tonga nofo. Amen. Amen. Dieu s'est fait chair. Tonga nofo Andriamanitra. Et je répète, Ary averika any a, je crois que c'est dans l'évangile, dans la. C'est dans l'épître de Jean. ao amin'ny epistiliny Jaona angamba, John, Chapitre 4. Jaona voalohany a toko faefatra. Reconnaissez, on dit le verset 1. Dao vakitsika ny andiny voalohany ary. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ry malala, aza mino ny fanahy Mais rehetra, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. fa izao toetra ny fanana avy amin'Andriamanitra ireny na tsia. Et là, c'est la responsabilité de ceux qui annoncent l'évangile, de ceux qui prêchent l'évangile, de ceux qui enseignent la parole de Dieu, de pouvoir discerner les esprits. Ary eto zany dia zao hoe anjara mpitoro ny filazantsara sy ny mpampianatra ny tenin'Andriamanitra no mizaha toetra ny fanahy Qui vont se manifester dans le monde izay iseho eny anivon'izao tontolo izao dans les derniers temps. amin'izao vaninandro farany izao. Et il continue, il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci Dia l'Esprit de toy Dieu. izany ilay izy dia jerenareo tsara ny lazainy. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair, il est de Dieu. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. is of God. Amen. Amen. Tout esprit Ny fanahy rehetra qui déclare publiquement que Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. izay manambara pahabe maso fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Of God. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra fa izany no fanahin'ny Antikristy. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que cette doctrine-là qu'on parle là, c'est-à-dire Jésus, Dieu venu dans la chair, Azany na tonga nilaza taminareo fa ity fampianarana ity, zany hoe ity fampianarana momba an'i Jesosy tonga nofo ity a, sera attaqué. no ho voatafika amin'izao andro farany izao. Attacked. Et le chrétien aura besoin de discerner. Ary mila mahay mamantatra ny kristianina. Donc, 1 Jean, chapitre 4. On vient de lire, Ny Jaona voalohany toko faefatra nivakitsika teo a, et on va lire Matthieu, chapitre 16. fa zao ndray kosa nivakitsika dia ny Matio a toko fahenina ambin'ny folo a. Verset 13. Andininy fahatelo ambin'ny folo. Verse 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, Ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kaisaria Filipo Jesosy dia nanontany ny mpianana izy ka nanao hoe: qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme?
ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona En tant qu'un homme venu dans la chair, amin'ny maha-olombelona azy tonga tao amin'ny nofo a qui suis-je dia ho sisy iza moa aho au dia des hommes? eo anatrehan'ny olona ataon'ny olona ho iza moa Le Fils de l'homme. ny zanak'olona ho sisy. Là, il parle de son humanité. Eto zany izy dia miresaka ny maha-olombelona azy Et ils répondirent, dia namaly les ireo uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. hoy ny sasany jaona mpanao batisa roy ny sasany elia roy ny sasany jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. Donc tous, Élie, Jean-Baptiste, ou qu'importe, tous, ils sont en train de rester dans le domaine de l'humanité, de l'homme. Ka noho izany ireo rehetra namaly hoe elia na jaona mpanao batisa dia nijanona teo amin'ny sehatra maha-olombelona avokoa izy rehetra Comment est-ce zany. que vous considérez que moi, Jésus, en tant qu'homme, Fa ianareo kosa hozy izy a amin'ny maha-Jesosy a maha-olombelona ahy manao ahoiza ianareo. certains disent je suis prophète, etc., qu'on vient de Ny lire. sasany vao vakitsika teo manao ampaminany sy ny sisa fa nareo izy izy nareo kosa Pose la question, qui dites-vous que je suis? nametraka fanontaniana izy hoe manao ahoiza ianareo. Simon-Pierre répondit, Fa namaly Simona Petera nanao hoe Christ, le Fils du Dieu vivant. ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Amen. Jésus leur dit, Dia namaly azy Jesosy Fils de l'homme. zany zanak'olona hozy izy. I am the son of man. Mais qui suis-je selon vous? Fa nareo kosa manao ahoiza Parce que certains disent que je suis prophète, etc. satria ny sasany manao aho mpaminany sy ny sisa. Et Simon-Pierre répond, Fa namaly Simona Petera tu es le Christ, ianao no Kristy Fils du Dieu vivant. zanak'Andriamanitra velona. Amen. Amen. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, Dia namaly azy moa Jesosy hoe sambatra ianao ry Simona car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. ry Simona Barjona fa tsy nofo aman-drano naneo anao an'izany fa ny raiko izay any My an-danitra. Father who is in heaven. Donc déjà, on voit que la chose est claire maintenant pour les disciples. Ka noho izany zany a hitantsika fa mazava tsara mpianatra ny zavatra rehetra eto. Ils n'ont toujours pas compris qu'il allait à la croix. Na dia mbola tsy azon'izy ireo aza hoe omboana amin'ny hazo La fijaliana izy raison qu'il a pris la forme d'un homme, antony izay nakany ny endrik'olombelona. mais l'apôtre Pierre reçoit la révélation du Père comme quoi que Jésus, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Fa ny apôstôly Petera kosa dia nandray fanambarana avy amin'ny ray a fa Jesosy a no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Amen. Alors, ouvrons notre Bible maintenant. Sokafindray ary ny 1 Timothée chapitre 3. baibolitsika ao amin'ny Timoty voalohany a toko fahatelo. Non, pardon, excusez-moi. Luc chapitre 1er. Lioka toko voalohany azafady We're a. going to go to Luke chapter 1. On parle de quoi ce matin? Inona ny resantsika amin'ity maraina ity? This morning. Ny fahatongavan'i Jesosy ho nofo. Ok, Luc chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 26. Lioka toko voalohany a vakitsika manomboka eo amin'ny andininy fahinina amby roapolo. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Ary tamin'ny fahenim-bolana dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta ho any amina virjiny anankiray izay voafofo vadiny lehilahy atao hoe Le nom de Josefa. la vierge, pardon, excuse-moi. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec Ary ny toi. anaran'ny virjina dia Maria. Ary no niditra tao amin'ilay anjely dia nanao hoe arahaba ary ilay nasoavina ny tompo momba anao. Among women. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Ary taitra loatra izy no ny teniny ka nieritreritra izay tokony ho hevitra izany fiarabany zany. Greeting this was. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte
tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. ary olona ianjely taminy aza matahotra ary mari fa efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao ary indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Izy ho lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra, Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. ary Jehovah Andriamanitra hanome azy ny seza fiandrianan'i Davida rainy, Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. ary hanjaka amin'ny taranak'i Jakoba mandrakizay izy, Le règne n'aura point de fin. ary ny fanjakany tsy hanapataperana. Donc quelqu'un va naître, Noho izany isy olona anankiray ho teraka, le règne n'aura point de fin. ary ny fanjakany dia tsy hanapataperana. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'elle? Ary Maria tamin'ilay anjely, hanao ahoana reny hatateraka an'izany fa tsy mahalala aho? Il répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ary ilay anjely namalaka nanao taminy hoe ny fanahy masina ho tonga ao aminao, Et la puissance de Dieu du Très-Haut te couvrira de son ombre. ary isy herin'ny avo indrindra analoka anao. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Koa ny masina izay ateraka dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Called the Son of God. Amen, c'est clair. Amen. Mino fa mazava angamby io C'est e. clair Mazava io qu'il y a un enfant qui va naître. fa isy zaza izay ho teraka On lui donnera le nom de Jésus. dia antsoina hoe Jesosy ny anarany, Il sera appelé fils du Très-Haut. antsoina hoe zanaky ny avo indrindra izy, The Son of God. zanak'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra. Amen. Donc nous voyons là le miracle Noho izany hitantsika eto ny fahagagana zany, parce que Dieu ne pouvait pas prendre la forme d'un homme et avoir en même temps la nature du péché. satria zany Andriamanitra tsy afaka naka ny endrik'olombelona kanefa niaraka tamin'izany izy manana ny natiorany ota, À ce moment-là, il serait comme fa raha ohatra ka izay dia mitovy amintsika ihany il ne izy, pouvait pas être appelé fils de Dieu. tsy afaka nantsoina hoe The zanak'Andriamanitra, Son of God. Il ne pourrait pas manifester la divinité de Dieu. tsy afaka nampiseho an'ny mahandriamanitra n'Andriamanitra izy, Il serait uniquement dans la forme humaine. fa tao anatin'ny endrik'olombelona fotsiny nisy azy, Proclamer seulement son humanité. ka ny maha-olombelona azy fotsiny ihany nasehony, Il fallait qu'il naisse. fa nila teraka tsy nisota izy a, Without La sin. nature pécheresse ne pouvait pas demeurer en lui. tsy afaka nitoetra tao amin'ilay natiorany ota. Dwell within Et him. c'est comme ça qu'il prend la divinité Dia ohatran'izany ny azomany mahandriamanitra azy a, qu'un homme. na dia olombelona azy izy. Et il demeurera 100% homme et 100% divin pendant tout le temps de sa vie sur la Ary terre. dia hiazona an'izay toetry ny zato isan-jato Andriamanitra ary zato isan-jato olombelo izay izy a mandritry ny androm-piainany manontolo a eto an-tany. Tu ne pouvais pas avoir l'apport d'un homme Ka noho izany mazava amintsika fa tsy nisy anjara ny idiran'olombelona na dia ny kely aza. pas possible Tsy azo heverina izany a, d'un homme, hoe anjara avy amin'olombelona. d'accord? Ao a, Il ne pas avoir l'apport d'un homme tsy nisy ny idiran'ny olombelona velively zany tao anatin'izany e. pour que Jésus naisse sans péché. Na ahafahan'i Jesosy hoe teraka tsy nisota izy, Donc Marie a été simplement, comment dirais-je, l'instrument fa Maria dia fitaovana fotsiny pour mettre au monde le Fils de Dieu. nateraka n'ilay zanak'Andriamanitra ho eto an-tany. Amen. Amen. Nous voyons la naissance de Jésus, Noho izany hitantsika ny fahaterahan'i Jesosy, homme olombelona izy a, et en même temps Dieu. fa niaraka tamin'izay dia Andriamanitra ihany koa izy. Et c'est pourquoi il a été à la Izany nahatonga azy raha niantona teo amin'ny hazo fijaliana izy a, dia tsy nisota, sans faille, tsy nisy tsiny, Without failure. afin qu'il puisse ressusciter des morts. mba ahafahany hitsangana amin'ny maty. From the dead. Donc c'était un plan complet Noho izany drafitra feno le izy, que Jésus vienne en tant que Fils de Dieu, Dieu lui-même, ny ahafahan'i Jesosy ho tonga mazanak'Andriamanitra azy dia Andriamanitra izy tenany. Amen. pour sauver l'humanité. Mba hamonjena ny zanak'olombelona. 1 Timothée, chapitre 3. Timoty voalohany amin'izay a ny toko fahatelo.
le verset 16. dia ny andininy fa 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Ary araha manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Le mystère de la piété est grand. Lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Un homme sur la terre, vivant, sans tache, sans péché. Lehilahy anankiray izay niaina teto an-tany a, tsy nisy pentina ary tsy nanana ota. C'est ça le mystère. Ary zay io zava-miafina izay resahana io a. Zava-miafina ny amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, ho sisy toe-panaraka an'Andriamanitra zany midika iny, midika hoe fiainam-pahitsiana eo anaty Comment un homme an'Andriamanitra. comme tous les hommes, 100% homme, Hoe toy ny ahoana zany olombelona tahaka ny olona rehetra zany, zato isan-jato olombelona, puisse marcher dans la sainteté, dans la ka perfection, hoe afaka nandeha sans défaut, sans péché. Holiness. tamin'ny fahamasinana, tamin'ny fahatanterana, tsy nanatsiny ary tsy nisy ota. Il explique, il dit Dieu a été manifesté en chair. Dia hazavain'le izy hozy izy hoe Andriamanitra hozy izy izay naseho teo amin'ny nofo. A été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, God parce was, que la conception a été faite par la puissance du Saint-Esprit survenue sur Marie. Ary nohamarinina tao amin'ny fanahy, satria ny famoronana azy a dia vokatry ny fanorotoroan'ny herin'ny fanamasina izay nitranga tao amin'ny Maria. Et en même temps, il avait l'Esprit de Dieu sans mesure. Fa niaraka tamin'izany izy dia nanana ny fanan'Andriamanitra tsy nanapetra. Vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Hitan'ny anjely nitoriana tany amin'ny jentilisa, ninona teo amin'izao tontolo izao, nakarina tamin'ny voninahitra. Donc, on voit sa venue, son ministère, son exaltation. Ka noho izany a, hitantsika eto ny fiaviany a, ny asa fanompony ary nanandratana for azy. his exaltation. Ok? Ao a. Donc, cela démontre la vérité de la foi chrétienne. Noho izany a, maneho amintsika mazava marina ny finoana kristianina io. Un homme venu dans la chair, Lehilahy anankiray izay tonga tao amin'ny nofo, manifesté en chair, naseho tao amin'ny nofo a, ary nohamarinina tao amin'ny fanan'Andriamanitra. aux nations Toriana teny amin'ny jentilisa Among the nations, pour faire des enfants de Dieu. mba hahatonga ny olona ho tonga zanak'Andriamanitra, Il a été cru dans le monde, ary ninona hozy izy teny amin'izao tontolo izao, because he was Dans la believed on gloire. in the ary nakarina tamin'ny voninahitra. into glory. c'est la vérité de la foi chrétienne. Ary zany ny famarina ny finoana maha-kristianina. Amen. Amen. Jésus, après avoir marché sur la terre, Jesus en tant qu'un homme et Dieu, exalté par la suite dans la gloire, Jesosy rehefa avy niaina sy nandeha tetỳ ambony tany toy ny olombelona rehetra, dia nakarina tamin'ny voninahitra izy a, tao aoriana ny fitsanganany. j'ai mentionné ce verset, je crois, un petit peu plus tôt, dans 1 Jean chapitre 3, verset 5. Efa nitononika an'ity andin'ity tany aloha ao amin'ny jaonina voalohany a, toko fahatelo ny andininy fahadimy. Oh, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Ary fantatrareo fa izy dia Jesosy no naseho hanaisotra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy. Donc 100% divinité. Noho izany zato isan-jato Andriamanitra izy, Divinity, Il apparut, Dieu apparut naseho izy dans la chair de l'homme tao amin'ny nofon'olombelona, sans péché. tsy nisy ota. Donc nous voyons clairement l'humanité et la divinité de Dieu encore. Ka noho izany a, dia mbola hitantsika ihany eto a, na olombelona ary na Andriamanitra ny Jesosy. in Oh, Jesus. Ok? Ao a, Et le verset 8 du même chapitre, dia ny andininy fahavalo a eo amin'io toko io ihany. Chapter. celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparut. Izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly dia manota hatramin'ny voalohany. Izao ny sehoany zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Izao ozy izy no nisehoany ny zanak'Andriamanitra, nisehoany ny zanak'Andriamanitra. La divinité. Ilay mahandriamanitra azy zany, Le Fils de Dieu. The Son of God. Le zanak'Andriamanitra. seul qui aurait pu venir prendre le péché de tous les hommes. Ilay antokana afaka nanaisotra ny otan'ny olombelona À rehetra. cause de sa divinité. Noho ny mahandriamanitra azy. Parce que dans le naturel,
Because l'homme dans le monde ne peut pas comprendre qu'un homme peut prendre des péchés. satria raha eo amin'ny hita maso tokoa dia sarotra amin'ny olona eny amin'izao tontolo izao no mahatakatra hoe misy olombelona toa azy afaka mitondra ny fahotany hafa. C'est pourquoi le mystère Ary de zany no antony hoe ny zava-miafiny ity hoe fahatongavana ho nofo et ity l'Esprit de Dieu en nous sy ny fanan'Andriamanitra izay ao anatintsika vient nous révéler no tonga mba hanambara amintsika que Dieu fa Andriamanitra a pu se faire chair dia tonga nofo tokoa izy flesh or en become flesh, restant kanefa niaraka tamin'izany a at the same time divin niazona ny mahandriamanitra azy hatrany izy par une naissance miraculeuse. tamin'ny alalan'ny fahaterana mahagaga. Amen. Amen. Hein? OK. On va lire Jean chapitre 14. Vakitsika indray zao a L'évangile de Jean. ny filazantsaran'ny Jaona ny toko 4:10. Verset 1. Andininy voalohany. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Aza malahelo fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Donc, il s'identifie encore à la divinité, So once again, à sa divinité. Noho izany a eto izany dia mbola milaza ny mahandriamanitra azy hatrany. À plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko ka izay hitoerako no hitoeranareo koa ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. the way you know. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Ho Tomasy tamin'ny tompoko tsy fantatra izay alehanao ka ataonay ahoana ny fahafantatra ny How lalana. can we know the way? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Hoy Jesosy tamin'izao ny lalana sy famarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi le Père. Raha nafantatra ianareo dia ho nafantatra ny ray koa. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Si vous me connaissez, Raha nafantatra ianareo vous connaissez aussi le Père. dia ho fantatrareo ihany koa ny ray. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ho Filipo tamin'ny tompoko, aseho ianay ny ray dia ampy anay izahay. And it is sufficient for us. Jésus lui dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Hoy Jesosy taminy izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatrao ihany va ary Filipo, izay nahita dia nahita ny ray. Donc nous voyons cette identification de Jésus avec le Père dans une unité parfaite. Ka noho izany hitantsika eto izany ilay fanahafan'i Jesosy ny ray izay tao anatina fiombonana tanteraka. Tu as vu aussi le Père. Satria raha nahita ianao dia ho nahita ny ray koa. Je connais aussi le Père. Raha nafantatra ianao dia ho nafantatra ny ray koa. Je Amen. suis un avec le Père. Jesosy zany dia iray tamin'ny ray. C'est ça qu'il veut lui dire. Zany tiany tenenina eto. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Tsy mino va ianao fa zaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko kosa izy. Donc Jésus s'identifie clairement So Jesus avec identifies Dieu, le Père, Ka noho izany Jesosy eto dia maneho mazava tsara fa iray amin'Andriamanitra sy ny ray izy. ouvrons notre Bible dans Hébreux chapitre 1er. Sokafony baibolinareo amin'ny Hébreu toko voalohany. Quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, il n'est pas en train de parler de son humanité. Rehefa nilaza Jesosy izay nahita dia nahita ny ray koa, tsy milaza ny naha-olombelona azy izy teto. humanity. Mais il parlait de sa divinité. Fa niresaka ny mahandriamanitra azy kosa izy. Parce que Dieu ne s'est jamais manifesté, le Père ne s'est jamais manifesté dans la chair. Satria ny ray mantsy dia tsy niseho tao amin'ny nofo mihitsy. C'est le Fils de Dieu, Jésus, qui s'est manifesté dans la chair. Fa ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy no niseho tao amin'ny nofo. Himself in the flesh. Donc Jésus parle, quand il dit si tu m'as vu,
tu as vu le Père, il parle de sa divinité. noho izany jesosy rehefa nilaza hoe izay nahita dia nahita ny ray a nyresaka ny mahandriamanitra azy izy Si tamin'izany. tu m'as vu, si tu me connais, tu as vu le Père et tu as connu le Père. Raha nahita ianao, raha nafantatra ianao a dia ho nahita ny ray ary mahafantatra ny ray koa. Mais il Amen. se présente devant Thomas comme un homme. Fa nyseho teo anatrehan'ny Tomasy kosa izy a maha-olombelona azy. Mais en même temps, dans la chair de l'homme, dans sa Fa nefa kosa niaraka tamin'izay tao anatin'ny tenany Jesosy maha-olombelona azy a, je suis un avec le Père. dia tonga izy ilaza hoe izaho sy ny ray dia iray ihany hozy Le izy. Père et moi, nous sommes un. Izaho sy ny ray a dia iray ihany. Donc si tu m'as vu, tu as vu le Père. Donc il parle de sa divinité, non pas de son... Noho izany a raha nahita ianao dia ho nahita ny ray koa miresaka mahandriamanitra azy zany izy teo a fa tsy ny maha-olombelona azy. Comme une personne, comme un homme. Fa nefa niaraka tamin'izany a dia niseho a tamin'ny tenan'olombelona ihany koa izy. Ce qui montre clairement qu'il est 100% homme et 100% Dieu. Izay maneho mazava tsara fa sady 100% olombelona izy no 100% Andriamanitra. Premier. Hebreo toko voalohany. Verset 1. Andininy voalohany. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu le Père, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Rehefa nampitenenin'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao andro faran'izao kosa ny nampitenenany tamintsika ny zanany. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Izay voatendry no mpandova ny zavatra rehetra, izy no nahariana izao tontolo izao. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Ny zanany koa no famirapiratany voninahiny sy endriky ny tenany indrindra. Le reflet de sa gloire Famirapiratany voninahiny et l'empreinte de sa personne. sy endriky ny tenany indrindra hozy izy. En d'autres mots, Amin'ny teny hafa, moi je ne suis pas manifesté envers vous dans la chair, izaho izy izy ny ray dia tsy niseho teo aminareo tao amin'ny nofo, mais si vous regardez au Fils, fa raha mijery ny zanaka kosa ianareo, il est le reflet de ma gloire et l'empreinte de ma personne. dia izy no famirapiratany voninahitro sy ny endriky ny tenako indrindra. Donc en d'autres mots, il est Dieu. Raha atao amin'ny teny hafa zany dia izao hoe Andriamanitra Et izy. il soutient toutes choses par sa parole puissante. Ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny izy hozy izy. Toutes choses par sa parole puissante. Miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny izy. Il a fait la purification des péchés. Ary rehefa nanao fanadiovana afaka ny fahotana izy, Il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. dia mipetraka teo amin'ny tanana ankavanany lehibe any amin'ny avo. Amen. L'explication Ity fanazavana de l'auteur des Hébreux avy amin'ny mpanoratra ny Hebreo ity a, montrait clairement dia mbola maneho amintsika mazava tsara indray que Jésus, fa dans la Jesosy personne d'un homme, tamin'ny nakany endrik'olombelona démontre clairement la divinité de Dieu. dia maneho mazava tsara ny mahandriamanitra ny tenana azy. Donc il ne devrait pas avoir aucun doute là-dessus. Noho izany tsy tokony hisy fisalasalana velively amin'izany. Une doctrine que nous pouvons comprendre totalement. Mety tsy voatery ho azontsika amin'ny fahafenona sy tanteraka ity fampianarana ity a, Témoignage de l'esprit en nous fa manana ny fijonona vavolombelona fanahy kosa isika ao amintsika que Jésus est le Fils de Dieu, fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra, deuxième personne de la Trinité, ilay endrika faharoa tao anatin'ny Trinité dans a, la chair, tonga tao amin'ny nofo, prenant la forme d'un homme naka ny endrik'olombelona pour une raison. noho ny amin'ny antony tokana Rédemption de nos péchés. dia ny fanavotana antsika ho afaka amin'ny Ça, otantsika. c'était le plan de Dieu. Ary zany zavatra zany dia drafitr'Andriamanitra. Donc, l'incarnation de Jésus Ka noho izany ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo a, démontre
que Dieu sacrifie son dia fils. maneho fa Shows us nanao that sorona God ny actually zanany Andriamanitra. sacrifices his son. Vous comprenez? mazava aminareo zany a Dieu sacrifie son fils natolotra Andriamanitra ho sorona ny zanany en devenant un homme tamin'ny fahatongavany olombelona Becoming et a en man, prenant la croix sy tamin'ny tondrany azy fijaliana pour le salut des hommes. ho an'ny famonjena ny olombelona. Donc il sacrifie une partie de Ka noho lui-même. izany Andriamanitra dia nanao sorona ny silaky ny tenany Vous manokana. voyez l'action qui est derrière cela? Hitanareo ve nietsika tao ambadika zany? Mais en même temps, il manifeste son amour envers l'humanité. Fa niaraka tamin'izany tena aneho ny fitiavany tamin'ny zanak'olombelona izy. Il sacrifie son fils Dia nanao sorona ny zanan'lahy izy a manifeste son amour pour l'humanité. mba hanehoany ny fitiavany ho an'ny zanak'olombelona. Il sacrifie son fils. Dia nanao sorona ny zanan'lahy Partie izy de lui-même. izay silaky ny Parce que tenany la manokana. Trinité démontre Dieu en trois personnes, le Père, le Fils, le Satria ny Saint-Esprit. trinité dia maneho an'ilay endrika telon'Andriamanitra dia ny ray zany a ny zanaka ary ny fanamasina. Donc c'est ça, l'incarnation démontre Ka noho izany fahatongavan'i Jesosy ho nofo dia maneho a pour que Dieu puisse sauver les hommes. hoe ahafahan'Andriamanitra mamonjy ny zanak'olombelona Il sacrifie son fils qui est une partie de lui. dia nanao sorona ny zanany izay silaky ny tenany manokana. Et en même temps démontre, Ary niaraka tamin'izany a manifeste son amour dia naneho ny fitiavany ihany koa izy a his love, pour nous tous et toute l'humanité entière à travers son ho fils. antsika rehetra sy ho an'ny zanak'olombelona rehetra tamin'ny alalan'ny zanany. N'avait-il pas un autre moyen? was Tsy there nahita a fomba hafa way he ankoatran'izany could ve have done? Andriamanitra? Non, Tsia, Not at all. il n'y avait pas. There was no tsisy other fomba way. hafa Parce qu'il fallait. satria nila nandatsaka ny rany izy. Et qu'il n'y avait personne d'autre que Dieu seulement. And there was no one Ary else tsy nisy olo-kafa ankoatran'Andriamanitra rery ihany a afaka namonjy ny On olombelona. voit aujourd'hui Dia mahita nefa des isika gens ankehitriny dans a toutes sortes de pays eny amin'ny firenena today, samihafa in eny all a kinds of different countries, qui vont demander à des hommes de les crucifier. karazan'olona izay mangataka ny mba hanomboana azy ireo a Ils crucifient quelqu'un dia manombo olona izy ireo a le sang d'un homme. mandatsaka izy ireo raha nefa ran'olombelona. the blood of a man. Ran'olombelona ny alatsaka izy ireo. Voilà la différence. Et en même temps, Ary miaraka amin'izany anefa Dieu a démontré sa souveraineté dia mbola naneho ny mahamasy mandidy azy hatrany Andriamanitra pour racheter l'homme, mba hanavotana ny olombelona, pour le Mankind. sauver de ses péchés. hamonjena azy ao anatin'ny Il a fahotany. décidé. Nanapa-kevitra izy zany hoe fanapa-kevitra avy aminy. Il a décidé. Izy no Il nanapa-kevitra donnerait sa vie That he pour would le salut de l'humanité. fa hanolotra ny aina izy a ho an'ny famonjena ny zanak'olombelona. Il a décidé ça. Izy no nanapa-kevitra an'izany. Il a choisi ça. Izy no ny safidy Sacrifier son fils. fa hanao sorona ny zanany. Et donc il fallait une chose, Ka noho izany zavatra tokana ny ilaina que Dieu vienne dans la chair. mila it was tonga necessary tao for amin'ny nofo God would come in Andriamanitra. the flesh. Parce qu'il n'y a pas de salut par l'homme. Satria tsy misy famonjena azo avy Le salut ne amin'olombelona. peut venir que par Dieu. Satria ny famonjena dia avy amin'Andriamanitra rery ihany ny azahoana C'est la an'izany. raison pour laquelle Ary zany no antony a Dieu a pris la forme d'un homme. nakan'Andriamanitra ny Un endrik'olombelona. dernier verset dans Philippiens. Andininy farany ao amin'ny Filipianina. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu est inexprimable. Hein? You know, the Bible Hitanareo ny tenin'Andriamanitra zao dia milaza amintsika hoe ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy takatry ny saina, tsy azon'ny saintsika takarina. grandeur de l'amour de Dieu. Ny alehibehan'ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Et l'Épître Romain nous dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu a envoyé son Fils. Ary ny epistilony Romana aza moa dia milaza hoe fony mbola mpanoty isika dia efa maty hamonjy antsika Kristy. Amen. Amen. Donc il a choisi Noho izany safidin'Andriamanitra
de sacrifier Jésus. ny hanao sorona an Jesosy. En d'autres mots, lui-même Raha atao amin'ny teny hafa dia izao hoe nanao ny sorona ny tenany manokana izy. a sauvé le monde Namonjy an'izao tontolo izao Andriamanitra la forme d'un homme by tamin'ny taking nakany on the ny form endrika of man. olombelona. et en restant toujours Dieu. Kanefa niaraka tamin'izany dia nitoetra ho Andriamanitra hatrany izy. Philippiens chapitre 2. Filipianina toko faharoa. OK? Ao a, Allez, dao are. verset 5. Ayez en vous Andine les fa sentiments qui dimi. étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. En d'autres mots, en tant que Dieu, c'est une humiliation de venir prendre la forme d'un Aoka homme. ho aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana tamin'Andriamanitra. Raha atao amin'ny teny hafa izany io dia izao hoe amin'ny Andriamanitra dia fahafambaraka izany aka ny endrik'olombelona Quand il izany. est venu sur la terre, Ary rehefa tonga tetsy ambony tany izy a, Paul nous dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, bien qu'il était égal à dia Dieu. hozy izy Paoly hoe tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy izany fitoviana amin'Andriamanitra izany hoe na dia nitovy tamin'Andriamanitra azy izany izy. Even though he was equal with God, En étant lui-même Dieu, Na dia Andriamanitra azy izy il s'est limité à l'homme. dia ny ferany ho tahaka ny olombelona ny tenany. Il s'est limité comme un homme. Il n'a pas voulu Ny ferany toy ny olombelona izany ny tenany fa tsy tiany hoe être égal à Dieu. hitovy amin'Andriamanitra Les choses qu'il pouvait faire et demander à Dieu. tao anatin'ny zavatra afaka nataony a sy ny nangatany Il tamin'Andriamanitra. s'est limité en tant qu'un homme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Dia ny ferany ho tahaka ny olona ihany ny tenany a fa tsy nijery hoe manam-pitoviana amin'Andriamanitra consider izy. his equality with God. En d'autres mots, il accepte son égalité avec Dieu, sa divinité. Raha atao amin'ny teny hafa izany dia manaiky ny fitoviana amin'Andriamanitra izy, mandriamanitra azy a, Il a préféré s'humilier. fa aleony nanetry tena. Pour premièrement prendre la forme d'un homme. Voalohany indrindra tamin'izany nakany ny endrik'olombelona. Et on va lire deuxièmement, Dia ho vakintsika faharoa manaraka en an'izany a, obéissant, il est monté. tamin'ny fankatoavany a anaikom-bona eo amin'ny hazo fijaliana. Donc il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Ka noho izany a tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana Donc tamin'Andriamanitra. il n'a pas servi de son égalité avec Dieu. Izany hoe tsy nampiasa an'ilay fitoviany tamin'Andriamanitra izy. Venant sur la terre et proclamer Tsy nampiasa an'izany izy raha tonga teto an-tany mba hilaza fa non qu'il est Dieu, voalohany indrindra hoe Andriamanitra izy, mais qu'il peut faire tout par sa propre volonté. ary faharoa manarakarak'izay hoe afaka manao ny zavatra rehetra izy a araka ny sitrapony. Donc il ne regarde pas son égalité avec Dieu. Ka noho izany tsy nijery an'ilay fitoviany tamin'Andriamanitra izy, Quelque chose qu'il, comment dirais-je, garde et veut se servir. ho tahaka ny zavatra anankiray hoe azominy a sy afaka ampiasainy izany En e. d'autres mots, il a pris cela, il a posé sur l'autel. Raha atao amin'ny teny hafa izany dia nalainy iny dia napetrany teo amin'ny altara Comme un homme à 100%. dia aleony nietsika zato isan-jato toy ny fanaon'ny olombelona, Il n'a fait que parler de la part de Dieu. fa ny nataony dia niteny tamin'ny alalan'Andriamanitra fotsiny a, nietsika tamin'ny alalan'Andriamanitra Il fotsiny. aurait pu même commander une légion d'anges pour le sauver. Afaka nandidy legiona na anjely mihitsy azy izy hamonjy azy. Et dans ce moment, montre clairement Ary tao anatin'ireny fotoan'ireny indrindra ny maneho mazava qu'il n'a tsara pas considéré son égalité avec Dieu. fa tsy nanao ny fitoviana amin'Andriamanitra ho zavatra ho fikiriny izy, Il est resté And he homme. fa aleo ny toetra nanetry Dans tena cette, comment dirais-je, tao anatin'izay atao hoe ce niveau. On peut dire ainsi. at that tao level, anatin'izay ambaratonga izay raha zay ny afaka ilazantsika azy. C'est extraordinaire quand même. Tena matalanjona ihany zany a. C'est qui montre que l'incarnation démontre Midika izany fa ity fatongavana ho nofo ity na ity fakana endriky ny nofo ity dia maneho comment Dieu, le Père,
sacrifie son fils. Fa Andriamanitra ray dia nanao sorona ny zanany, Humilié. nampidina azy, nampanetry tena azy. Quand il prend la forme d'un homme, Rehefa naka ny endrik'olona izy, He humbles himself. qui es-tu? dia iza moa ianao? Qui suis-je? Iza moa aho? Un homme comme tous les hommes. Olombelona toy ny olombelona rehetra fotsiny ihany, mahantra, Poor, Nu, naked, tanjaka, aveugle. blind. jamba. Et Jésus Fa Jesosy devient Becomes dia tonga un homme. olombelona, Dieu, fa Andriamanitra la forme d'un homme. takes dia on naka the ny form endrik'olombelona izy. Alors, je finis. Farana koa. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en Andininy devenant fafito fa nofoana ny tenany tamin'akany endriky ny mpanompo sy natongava no manam-pitoviana amin'olona. et il a paru comme un vrai homme. Ary hita ozy izy fa nanantare olona izy. Dieu n'est pas venu se balader sur la terre. Il se manifestait, Dieu, ou quelqu'un. Jesosy zany tsy tonga andehandeha fotsiny teto an-tany mba hisehoseho aty fa nanao zavatra Dieu tsara n'est dia pas avy eo venu lasa. faire une balade sur la terre God didn't et come dire just aux to gens, have je a- vous aime. Jesosy zany tsy tonga andehandeha fotsiny teto ambony tany hoe teny amin'ny olona hoe tika ianareo. Il n'est pas apparu comme il a apparu à des gens dans leur chambre comme ça et puis il disparaît. Tsy hoe tonga zany izy mba hiseho anatina efitran'olona anankiray dia hoe niseho teo fotsiny izy dia avy eo lasa. Non, Fa tsy il est devenu un homme fa tonga olona et izy, un vrai, ary tena olona, avec toutes ses tentations, toutes ses faiblesses et tout le reste. miaraka amin'ny fakapana sy ny fahalemena sy ny ambiny rehetra. Everything with it. Quelle humiliation. Fa tena fanetretena loatra ho an'Andriamanitra Ça a baissé comme cela. ny fidinana amin'ny ambara tonga tahaka an'izany. C'est pourquoi je dis que l'incarnation, Azay mahatonga milaza fa io fatongavana ho nofo io c'est Dieu qui sacrifie It's God who lui-même dia Andriamanitra manao sorona ny tenany io, son fils, ny une zanany partie de lui-même, izay silaky ny tenany, pour démontrer son amour envers nous et emmener le salut à l'humanité entière dans le mba haneho ny fitiavany atsika ary hitondrany famonjena ny zanak'olombelona rehetra izay ao anatin'ny ota. Et combien on peut prendre notre salut à la légère? Kanefa impiry moa isika manamaivana ny On famonjentsika. garde notre vie entre nos propres mains et on fait ce qu'on veut de notre vie. Azontsika eo an-tanantsika ny fiainantsika ary ataontsika amin'izay tiantsika hanaovana azy On zany. ne considère pas ce qui s'est passé à l'incarnation. Ary tsy omentsika lanja ny zavatra nitranga tao anatin'izay fahatongavan'i Jesosy tao amin'ny nofo izay. À la naissance de cet enfant, Tamin'ny fahaterahan'ny zaza anankiray, un enfant nous est né. fa zaza no teraka ao antsika ozy izy. Dieu éternel est né. Jehovah Andriamanitra no teraka. Vous comprenez ce que je dis là? Azonareo angamba tiako tenenina. Il y a un moment dans sa vie There was a où il time décide de devenir un homme et il naît comme vous et moi. Nisy fotoana teo amin'ny fiainany zany nanapahany hevitra fa ho tonga olombelona izy akateraka mitovy amin'ny naterahako sy naterahanao you izy. and I. Ça saute les circuits. Mampikory-circuité ny saina mihitsy zany. Ça saute les circuits. Tsy takatry ny saina maha-olombelona. Pour venir me sauver. Mba hamonjy ahy, Save Vous me. sauver. hamonjy anao, Sauver l'humanité. ary hamonjy ny zanak'olombelona manontolo. Mais écoutez, c'est la fin de toute cette histoire. Dia izao ny faran'ity tantara ity a. La fin de cette histoire. Izao ny fiafaran'ilay tantara. Donc, il s'est humilié lui-même. Dia nanetry teny izy ozy izy Jusqu'à la a. mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Became obedient to the point of death, even the death on the cross. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Koa izany nanandrantan'Andriamanitra azy indrindra Le nom qui est au-dessus de tout. sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny Afin qu'au nom anarana de rehetra. Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andohalehan'ny lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany na ny any ambany tany sy aneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo voninahitr'Andriamanitra ray. The Father. Amen. Amen.
la chute tamin'ny fahalavona d'Adam, tamin'ny fahalavon'ny Adama when Adam fell, Dieu a décidé dia nanapa-kevitran'Andriamanitra de sacrifier son fils. hanao sorona ny zanany. Peut-être qu'on ne réalise pas comment pour Dieu, devenir un vrai homme. Mety tsy azontsika tsaina angambany hoe ho an'Andriamanitra zany tonga tena olombelona zany a. L'homme déchu, Olombelona izay lavo man in his fallen state, devenir comme lui. kanefa nampitoviana Pas aminy, au niveau de son péché, tsy eo amin'ny sehatry ny iotany mais au akory a, niveau de ce qu'il est. fa eo anivony mahizy azy mihitsy. Sa faiblesse, ses manquements, his weaknesses, Ny fahalemeny tsy fahampiny shortcoming, all the rest. sy ny ambiny rehetra. allons remercier Jésus ce matin. Andao tena hisaotra ny Jesosy tsika androany e. Allons remercier le Seigneur ce matin. Andao hisaotra ny tompontsika amin'ity marain'ity. Un Dieu merveilleux Tena manan'Andriamanitra tsara isika. qu'il a accompli, Ny zavatra vitany, son humilité, ny fanetretenany, c'est donné nanolotra ny tenany izy. Nanolotra ny tenany comme un agneau qui part à la boucherie. toy ny zanak'ondry izay atolotra ho vonoana. Dieu, God, Andriamanitra, Dieu, Andriamanitra, comme un agneau qui va à la boucherie. toy ny zanak'ondry ho atolotra ho vonoana nefa Andriamanitra. Mes frères et sœurs, que le Seigneur puisse nous faire grâce Raha lasy anabavy ny tompo any amin'ny fahasoavany amintsika, de comprendre ahafahantsika matakatra l'incarnation de Jésus-Christ. the ny incarnation fahatongavan'i of Jesus, Jesosy Kristy ho nofo God, izay Andriamanitra. Que cela puisse emmener une crainte dans nos cœurs. Aokan'izany hitondra tahotra ao fear to am-pontsika. our hearts. De réaliser que notre vie ne nous appartient plus. Atakarantsika fa tsy aztsika intsony ny fiainantsika. ourselves. Amen. Amen. Qu'en retour, on puisse lui donner notre vie. Fa ho valiny zany kosa dia mba afaka nolotra ny fiainantsika ny isika.